vitanay nefa rehefa tonga teto zay dia tena hoe niaina tamin'ny fianara-dalàna zany hoe tena hoe fampitoana zany fampitoana tamin'ny zavatra tsara ka zay na zavatra tena mampanelana mihitsy zany hoe ina moa ny azony atao fa dia hoe mivavaka ho an'zay hoe zay manenjika ane zany manakatona zao hoe ngamba zay tsy anaherina inonina hoe basy ina moa atao hoe baiboly mety etya basy ve tsy fantatra e fa zay fotsiny hoe mivavaka ho an'zay rehetrarehetra zany tatona farany zao vavahady zao vavahady be zay Resosy misaotra anao zay efa nampianarina misara amin'ny zavatra rehetra dia misaotra anao zay makasitraka anao zay satria ianao le tompony filaminana tompony zao rehetra zao zay rehetra eo aminy ka dia na inona tompo amin'ny mpiandraka lavitya niny sy matoky zay fa ny masonao dia mijery zao satria tony masonao sy mifonao sofoka maro be zao any amin'ny faravarana rehetrarehetra davarangana dia eo anatrianao koa zany makasary ny eto ianao koa makasary andrendretrarehetra reny dia eo anatrianao zaka misaotra indrindra to zay nataony Justina iza tokoa amin'izao fotoana izao no afaka hanohitra ny FPVM sy ny dia mijanona kely ny sary zafady zay tsika tany ambony dia nanonira tompo ampahirezo zay raha volany tsika ny tomany foana tsisy ninina azo natao fa dia napetraka tamin'Andriamanitra ny ranomasitsika taotsika zany iry zany zao tompo ampahirezo zay volana manintsika tsy nisy fotoam-pivavahana vanina
vavaka de ira de vavaka de ira de vavaka de ampaherezay amila okivy. Tompony efa nilaza hoe za manana ny lalana hitondrako anareo ary manana ny hevitra hiverako anareo, fa ny lalana anareo ne tsy lalako hoe ny fihevitrareo ne tsy fihevitra hoe tsy ny aino ny fivavahantsika mihitsy Andriamanitra fa voaka ny didy fa tsy maintsy roana itsika. Tozandray sary mandremato lala rasendra asina no antony nanakatonana ny fiangonana na ny ministeran'ny atitany izay namoaka ny didi-pitondrana laharana 7 sy 4 sy 1 alina bara 5 sy 2 tamin'ny 19 septambra 5 sy 2 izay manakatona ny fiangonana koa azy dia tsy manakambara firy afa-tsy ny hoe manatanteraka baiko izy ireo ka raha mangataka ny fanakatonana ny FPVM ny FJKM dia manatanteraka izy ireo. Fatako tsara itoerana io any amin'ny akaiky ny alohan'ny manapatrana any amin'ny lalana ho an'ny foro-karolo iny any amin'ny vatry ny vato vavy fitovinany lavitra be zany a de fiangonana kely raha be indrindra ho ahy io a 9 metatra ary ny abeny largeurany a 10 metatra efa vita biriky vo tafo fanitso sa tafo inona moa le filazany fotsy ary indrindrina koa fotsy vondro zany trano vondro falafa izy falafa any antsinanana zay no any de robaka ny tafony a efa ninjery W boiron ny altara boiron ny latabatra altara boiron de efa robaka zany angalatra tona inona moa zany ny reko de hoe efatra ny FJKM ny angona tao fa le olona io zany zay ny angona tao taloha dia tsy ny angona tao tsony fa efa lasa mifirany amin'ny 300 metatra reo olona reo a de mpivavaka manolotrony fifoazana manolotrony fa rehefa hoe tonga ny FPVM de hoe azay anao FPVM zay tsy FJKM tsony de lazaina fa hoe nangalatra an'izany zahay ary raha nivory-tany anjaha zay teo a tamin'ny 10 mai moa 10 mai nanao fanokanana mpiandry tany zahay de tonga daholo ny vahoaka rehetrarehetra iny antsimo iny a niaraka taminay tonga tany ny chef district tonga tao ny chef de région tonga tao ny maire de nanazava mihitsy ny chef district am'izao fotoana zao le anara moa tsy taditiko fa sanarakoto malala zay fa tsy taditiko tsony de izy mihitsy no nanambara mpahabe maso iza mihitsy ny tany amin'ny faritra vatovavy fitovinany io fa fiangonana robaka tsy misy dikany aiza dolonareo paster de nanangatana dolo paster avy any fiangonana efa robaka zany angalarina tao inona moa zany efa tsisy olona fa vahoaka fa niala taloha fa de endrikendrika fotsiny zany teka dolona taon'ny olona tam'zany lazay zay koa fa hoe inona misy teo nangalatra fiangonana mandroba-pino tsy mariny zany olona efatra izy ny taon'ny FJKM ve vahoaka be lehibe efa lasa androba inony zahay le efatra teo ary lasa nanaraka ny FPVM rehefa aveo fa satria izy reriny tao sisa le olona efatra reo fa tsy nandroba zany mihitsiny zay fa tsy mariny zany ka raha fa ny voadinika zany reo taratasy rehetra reo dia izy minisitra tam'izany mifototra midity amin'ny lalàna manan-kery ka ahafahana misakana an'io FPVM io tsy hanatanteraka ny fitorina ny navaivay ny fanenjera reo atanynanandrano reo mahitatsika izy am'izao mahitatsika izy am'izao fotoana zao de samy nahita daholo hoe avianareo zay raha mbola nytelefonena hoe ainganareo re jery de miakatra eny amin'ny collège rasalama misy an'le olo eo kaikikaiky eo jerenareo efa maty daholo jiro amin'ny tany nanandrana rehetra amin'ny lakroa fa de
lasa dodolo efa nitapahana mihitsy ny filina fa sao de jirama mihitsy natsona hoe tapao ny filina fa mbola misy jiro mirehitra ao tapahana ny filina rehetra foana tsy maty hoe teka lay tena teo akaiky teo ary teo akaiky teo de nahita nlay amerikanina nakasary fa ao anatin'ny ily hazavany lakroa io raha miakatra mitohitra ianao a dia tsy mahita ninninina fa rehefa makasary anelakelaky ny varavarana ianao a de misy anjely be dehibe teka ho any jesosy tsika sivy ambe folo aprily elina sy roa arivo mivoaka ny didim-pitsarana nangataka ny fanjakana anome porofo ny amin'ny antony nanakatonany FPVM ny mpitsara tsy tanteraka izany satria tsy namaly ny antso ny fanjakana andetana ampitsarana samy laza mihitsy de FPVM fa hoe izay de manana porofo be dehibe mihitsy entina ilazana fa ratsy sady mpamon'olona ny mpangalatra fiangonana ny FPVM de natsy ny fitsarana zay de ho zay hoe aizara ny porofonareo miandry zay ery-taona roa-taona telo taona sy tapany tsy nisy ny porofo nangataka ny tany amin'ny fitsarana zay tsy misy porofo mihitsy ty pasteraka atao olo avo iarany didy de mialatsiny aminareo mpitsara moa fa de zavatra sekreka nefa de tsy maintsy ambara ihany ozy ny fitsarana hoe tsisy nininina azo atao ozy ozy fa zao hoe mena ambaniny mendo zay tsy avela ny filoham-pirenena avoaka mihitsy ny didy ka de eo a kiatona mandrak'izay mandrak'izay ary raha tonga tany amin'ny ministerany fitsarana ndray ministerany atitany ary zay mba niangavy azy mihitsy inona ny marina ndray matongo ministra de zan tsy azo razalazayna mihitsy ty ministeran'ny atitany tam'izao fotoana zao sa tamy fony atitany am'izao fotoana zao zay mbola nahita an'le dossier dossiernay mbola tao aminy izy io fa tsy mbola tao aminy fa tsy potika de izy moa no teny hoe sac secret be mihitsy ty izy ka tsy azoko resana de ozy ny avokanay FPVM avokany atompoko fazafady fa talala amin'ny maro ay ve ozy ozy ndramy ministra de navoaka inona ny tao pasteur ny tao de zao ny FPVM de vita ndravany manana soni mihitsy hoe tsy mahazo misokatra mandraka zay ny ao zay tejery an'izany mahazo mijery manana porofony zay manana porofony zany ao ministerany atitany igny zany dia mbola lay endrika ny didijadona teto amin'ny tany sy ny firenena no nakatonanan'io fa tsy misy antony mifototra amin'ny lalàna ao teo 7 septambra 2009 nisy ny fitondram-panjakana vahiny joro sy nanambara-pahibe maso fa tsy fanajana ny zo ny fanakatonana saingy no dian'izy ireo tsy nenona izany ny firenena amerikanina tamin'ny anatin'ny tatitra nataon'ny departement tampanjakana dia nanameloka tanteraka fitonjana malagasy tamin'izany mbola marina ihany hoe izy zany pasteur betsaka pasteur Andriamanjato ohatra raha tsy manomana anarana isan'ny tena draikitra foibe tao amin'ny FPVM tena nanafatrafatra mihitsy izy hoe aza manenjika mihitsy andrandrena toandro anareo zava-dehibe ny vita no amin'ny tany sy ny firenena ko namoana izy noroahanareo tahaka zany miady mafy tam'izany izy tompoko la Daniel Albert pasteur nandambavadiny tafo alohan'ny afatesany ary izy mbola mikikika foana azaroanao arandrenatoandro azaroanao arandrenatoandro fa jereo ny tantara-piangonana fa raha roahanareo io a tsy maintsy vaky FPVM halleluia mbola mikikika zany katolika betsaka mihitsy mipetra azy atao mono manana zany fa katolika raha vavy de tena milaza mihitsy hoe raha roahanareo io meo anay zany ary nisy firenena hafa ny firenena hafa ny zamako efa nisy fotoana koa nanaovana an'izao le interview momba an'le hoe izy Louise de misy titre kasety zay nanaovana interview eto olona avy any Suisse mpanao gazety avy any Suisse zay nafarany FPVM mihitsy hoe mba jereo kely a marina sady tsy marina ny atondra andrenatandro ty fa izy milaza fa réformé nefa to tsy réformé kory ty izy fefa tena mivona tonga teto izy ary navita kasety be mihitsy reko vaonareo izy tamy Frantsa
de efa nandeha inenina tany Fransa izany kasety zany zay momba ary reny ny vazaha rehetrarehetrarehetra reny rehefa tonga tany a ka nisy hoe ho avy aty pasteur André Natondra de nioraka be le vazaha hoe le pasteur anareo nitenena ny voromalala ve zay manko nitson'Andriamanitra tamin'ny voalohany nisy voromalala ny teny miditra tao trano miantso ny anarako de zay nahafantaran'ny vazahany amin'ny Frantsa de reny de fa niteny daholo hoe vo mihitsy nareo raha io noroahanareo. Mbola ngidiny tamin'ny mpino ihany koa ny fisaraham-bazana sy ny fanapotena satria dia noezahana novakiana mihitsy zany FPVM izany. Tamin'ny 17 nitsangana ineny Rasoazana Maiva Justine ary nenina 20 Jona 7 nanesorany toby lehibe manolotrony tsy nahafiloha intsony ny ray aman-dreny Jean Joseph Randré Natoandro tsy filoha taty amin'ny tapany avaratra fa nafindra tany amin'ny Justine izany. Tetika fiavaromana ary ve izy ireny pasteur amin'ny tehana anao tanteraka. Mampalahelo de mampalahelo satria rehefa nikatony zay de io olona zay vice présidente teo amin'ny FPVM zany Jeanne Justine lefa fotsivolo io de namoaka gazety hoe ny vahaolana am'izao fikatonan'ny FPVM zao de ny fiverenana hoe FPVM de tezitra be vahoaka rehetrarehetra hoe taotsika ve miroahana ozy de hoe ahoana koa niverenantsika eo nefa tao arytsika miroahana de tezitra be tamin'ny olona rehetrarehetrarehetra teo nanomboka ny fisara. Nampalahelo tokoa ny nandroany manolotrony satria za mino fa tsy maintsy ireo olona rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra le iraka dimy reo zay tonga ny manolotrony koa matetika tena mandalitra any manolotrony de tonga ny taratasy avy any fa hoe tsy lehibe fifoazana faritra avaratra aty tanana rivotsony ianao. Tao anatin'izany ihany dia miraisy ny filoham-pirenena Marc-Ravalomanana ny iraka 10 Menata 10 Aogositra 7 nitsangana ny FKFM 17 Aogositra 7 tamin'ny 4 sy 9 nosokafana tamin'ny fomba sosialy ny FKFM ary nanolotra ho azy fanalahidiny natanina nandrano mpitondra fanjakana tamin'izany. Zara roa tanteraka teo ny lalana ny FPVM ny akavia ny FKFM kosa ny anavaratra. Mbola teo ihany anefa ianao pasteur sy ireo nanaraka anao ary tsy niverin-dalana mihitsy na dia tao anatin'ny fitsapana mamay ary zany sy nanao fangalam-perom-piangonana teny rehetra teny. Zay nidingana faharoa ny zoranao pasteur Rafitinina dia indrona hitany maizina toy ny tain'olona tetika an-davabary ihany ianao. Mbola mitoy anefa ny tantara tsy an'olombelona ny apitso fa n'Andriamanitra rery ihany. Na teo ara ny fihefiana na teo ny ngidiny tsy misy nataony nahary sotro tangina lavo zao eto amin'ity fiainany ity fa misy ny fanantenana rahandro misy tantely. Tadidio zao teliko zao nosofoko ny naheno tao amin'ny télévision fa tsy tadidiko le fotoana nanaovana an'izay. Vitako ny lalana ozy 4 kilometatra, vitako ny hôpitaly, vitako ny sekoly. Mo misy zava-mahagaga zay tsy vitako va de ozy hoe izay tenin'Andriamanitra hoe manao ny tenanao Andriamanitra ianao anio ihany dia olan'Andriamanitra mitendanao. Vo ny teny an'iny izy raha tsy diso herinandro taoriana an'izay de mipoka am'izay nirotaka. Tampoka teo dia seho ny fietsembahoaka ny 13 Desambra 20 teto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny kilasian'ireo mpitarika ny taky ny zo sy ny fahalalana ireo fa isan'ny niarany tsy fanajana ny zo fototry ny repoblika ny fanapotena ny FPVM noho ny tsy fitoviam-pijery sy noho ny fialonana ara-pinoana ka nanelongelona ny fanao ratsy ny hafa. Mbola tsy nenon'ireo mpitondra ihany anefa ny kikikan'ireo mitarika ny fahafahana fa toy ny antso any anefitra ihany ireny. Tsy fantany anefa fa ny feom-bahoaka feon'Andriamanitra moa misy mahazava mahagaga zay tsy ho haiko fa fitaovana nentin'Andriamanitra ampiasaina anefa ireny olona ireny analany ny aizina zay nanarona Madagasikara. Fanalana ody io mahatonga an'Andriamanitra tonga de miasa. Rehefa lana ody ny tanàna tonga de miasa ny fanahy masina ary tonga de safotra avy hatrany zay mitana ody rehetrarehetrarehetra tonga de malemy fotsiny zao na de ny filoham-pirenena roana de voly nanana ny ody rehetrarehetra tonga de daboka tsy nanan-keritsony le de voly fa nisy fa tena nisy ary nisy tonga tany aminay mihitsy ny de voly tena miady aminay
fa de miroahana iny daholo zany tsy narisy ianareo tsy nazaitsy ny nainy tompo de nanome baiko roainy iny de volon'ozy ozy e todiany ambotsiroatra mitodiany avoloha amin'ny efatra roatra an'izao anareo fri dododoly amin'ny andro anahady volo daholo zay rehetra maiza na any trano na any am-piangonana na any atokotany am'izao oro zao nareo a de miaraka mandroka de volontsika ambotsiroatra sany avoloha de tonga de inona lahady a la tsy mainy a miovany miaramila ny 20 marsa 2024 mijoro ny fitondrana tetezamita 7 aprily 2024 no siniaviny minisitra Masimana fa afaka miasa sy mitory ara-dalàna ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Repoblika Madagasikara indray ny Fiangonana Protestanta tsika rehetra dingana fahatelo an'ny tantaranao indray ny pasteur inona no nandraisanao an'izany ny teloko amin'ny mpino rehetrarehetrarehetra de tsotra ihany ny FPVM tsy entiny sain'olombelona tsy entiny fahalalàn'olombelona fa entiny fanan'Andriamanitra ka izay baiko lazay ny tompo aminay na de marary ary zany amin'ny fomba fitondrana teo aloha tsy zakan'olombelona mihitsy ny tenin'Andriamanitra de miroso am'izany zahay na soan'ny fiangonana na mpitombo finoana azy na mpitombo fitiavana azy an'Andriamanitra zany ary inonay fa mpitombo hery be dehibe ho an'ny FPVM ny fanarahany ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny alleluia teka azonao ny fandresena nefa mbola isindray ve ny ngidiny sa izay manaraka ny Jesosy Kristy de tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana teto amin'ny gymnase Govera ianareo no nivavaka nandritry ny Pasika sy ny Pentekosta toy ny fitoriana nataonareo na ahafantaranao bebe kokoa zany pasteur ny fanasitranana amin'ny marary fandroahana devoly ary nivavaka mandatra-dranomaso zay azo lazaina fa taletanao zany efa zatra ny tiarenjy tany anefitra ianao nandritry ny 3 taona sy tapany na 12 volana ka tsy nifidy toerana ny toriana na tsy nahita fiangonana tsony azy 9 aprily 2024 nisy ny fiaonana teo aminareo sy ny FKFM mandritra ny Selimetel ianao no nitarika izany no ny fandaminana fiangonana tsy tanina ny andrano tamin'ny fotoana io de nandalo teny zahay ary olona bola mivavaka no hita teny toerana ary tsy nieritreritra miala tao mihitsy fiaonan'ny mpianakavy kosa no hita tetsy amin'ny Selimetel satria de tamin'ny fanajana tanteraka no nahitana anareo tamin'izany tsy nisy ny fekevitra tapaka tamin'io fa niandry ny vita Pasika daholo ianareo mbola savaranonando hoe mbola fampidilihana hitanao fa taona mahery ny sady fampiresaka de fampiresaka zao de fampidilidily dididiniky kristianina no tsy fitezakevitra fotsiny teo aloha no somary nisy lonakelika niona androany nandravina fampidinika ny zavatra rehetra zay ataoko zay angamba fekevitra hoe tsy de mbola nisy mbola toizany zay amin'ny manaraka fa de zay no azo ambany ao arina mipakatopoka endrika mirana no hita taminao sy ny Justine tamin'ny fotoana io zay efa lasa mpifahavaly teo aloha mety nisy angamba niady hevitra mafana tamin'io tsy fantatray satria de tsy azo natriana ny resaka ny fanaovanareo tamin'io rava ny dinidiny Fiderana ireo fikambanana sampana ireo dia samy manana ny sata amin'ny fe azy ary samy mirafitra amin'ny fiangonana ankehitriny efa miely malera ny faritra 420 eto Madagasikara ny fiangonana FPVM ary efa hita koa zany any amin'ny faritra maro ivelan'ny nosy hitantsika amin'izany ny ao Allemagne nisy ny ranomaso latsaka nisy ny ainana fohy marobe ireo nahazo aim-panahy marobe ireo nitombo finoana lasa olo malaza ny finoana ankehitriny 20 taona aty aoriana tanteraka zany ary indrindra loharano nahazoana ihany koa ny statut d'église isaorana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izay nitazona ny finoany mandraka ankehitriny ary mampita izany amin'ireo zanaka mandimby isaorana ihany koa mitafotafo Jesosy Kristy izay nanome an'ny dada randrenatoandro Jean Joseph izay angadina nanana sy vina ahitana izao fifoazam-panahy mirehatra sy mivaivay eto amin'ny firenena malagasy izao ary tanteraka tokoa ny teny fampanantenana sy ny teny fikasana izay nomena n'izany ray aman-dreny zany fa ampitoetra azy mandrakizay ka hitoetra mandrakizay tsy anapataperana ny FPVM na ny Fiangonana Protestanta vaovao eto Madagasikara. Oela velona ne
ny FPVM, oela velona ny zanaky ny FPVM, oela velona izay rehetra tiany FPVM. Amen. Ary ny teniko farany dia zao, Jesosy nilaza fa tsy andao atsika naoviana. Alleluia. Tsy potika ohatran'izay ny FPVM, tsy maty ohatr'izay ny FPVM, tsy maty tsony izy maty tsony. Samiko an'Andriamanitra. Zay tsy maintsy tafita hatrany vita angamba okizay tapao am'izay sary tapaka ay hitanareo tsara ny fahoritsika mba hafantatrareo moa nandritra ny efa taona ny katonana zany tena hoe natsipitsipy misy vodrom-bavaka 5 ny iova toerana vo fantatry ny miaramila hoe lasa rindray amin'ny sasany amin'ny heriny iny de mikatona naka rindray amin'ny heriny iny de katona maka 5 fa maty sa tsy maty tsy maty tena amitsika mihitsy ny mahatsiaro ny anan-drano androany tapatapahana tetitetena mihitsy hiala amin'ny fiangonana rehetra na tsipitsipy daholo na ny ambony na ny ambany na ny amin'ny tendrombohitra na anaty rano fihinan'ny efa rano naniry sa tsy naniry. Alleluia. Tegitsika hoe maniry de mitentsika hoe maniry hatramin'ny farany maniry mandrakizay ray roa telo maniry hatramin'ny farany maniry mandrakizay teka ho an'ny tokotsika zao ny afatry ny tompo ho antsika rehetra androany zao ny teniny ianao zay nampahita fahoriana be izy nampahita fahoriana be io Andriamanitra io ianao zay nampahita fahoriana be sady mafy io no amelona ndray anay ka mpiakatra anay hiala amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany dia ampitombo ny voninahitray teka ho amin'ny tompontsika say tsy azo dina tsoina ny FPVM araka ny teniko tamin'ny voalohany tamin'ny FJKM hoe satria ianao sy maintsy miala na tianao na tsy tianao dia ho amantsy azy hoe tairo ary ilay roa mivorona ahitany lany alavany elany zay ka marina sa tsy marina e misaotra lasa mitsangana amin'izay tsika rehefa miaritra ny fitsapana mahamay vita ihany ataovy mafy mihitsy le vita ihany izy zay tsangantsika io zany ny hiratsika FPVM mandrakizay amin'izay Alleluia.
hoe rehefa tsy maty zay ny FPVM tsy maty tsony. Misaotra Jesosy a, misaotra Jesosy a, misaotra Jesosy a, misaotra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina sy tompony maro enika. Misaotra tompoka, petraka amin'izay tsika. Zao tsika dia misy fandaminana. Misy fandaminana ataon'ny tony vetivety a, dia hanolotra rakitra tsika. Zay ihany ny fotoam-pivavahana androany. Tsy misy raharaham-piangonana, tsisy nininona, voady azo atao tsara fa asa namaky voaditsika. Mbola tsy naoninareo vo amin'ny folo zao. Mahafinaritra be. Misy filazana vetivety a, sarobidy a, mitady any saopy mamany a eo amin'ny varavarana hazo ambany. Misaotra tompoko. Manoloana ny andro androany dia hisy fanomezana kely a ho atolotry ny fiangonana ho an'ny dada. Ao anatin'ny fiomankomanana ny amin'izany anefa dia dao mba ho tsarovatsika ity hira anankiray ity hoe iny lalana iny. Tadiditsika rehetra zay e, ho ataontsika izay hira izay hoe iny lalana iny a, dia ho arinan'izay a ny hanolotra fahatserovana kely ho an'ny dada isika. Tena lehibe dada sy ampanajana no angatahanay any dada mba hijoro eto aloha eto a, fa misy famezana kely omenany dada dia afady dada safady tompoko. Dia ao aorianany famezana dia ny SG ny fiangonana no hivavaka ho an'ny ray aman-drentsika dada Randrianatoandro. Dia ao anatin'izay mitsangana ny ao anatin'ny bromaritra moa ny fibraofobe a, dia miaraka ao anatin'ny bromaritra no ahitana ny solotena ny entité rehetrarehetra atao anatin'ny fitandremana tany nanandrano,
dia mba hitsangana miaraka amin'ny braofobe ianareo fa misy famomezana kely ho atolotritsika fiangonana rehetra miara-mitsangana daholo fa mba maketo aloha zany ilay voatonona teo ao anatin'izao fanomezana ho atolotra izao. Aiza ilay fanomezana? Mandroso ary ilay fanomezana aloha fa ho atao fitenena reo. Dada, lalana sarotra no lalovanao. Raha nirany lalana iny taloha dia mitomany foana mieritreritra amin'ny fiangonana. Ohatry ny nofy ankehitriny, raha izay lalana sarotra be da be no lalovan'izay no mety tonga amin'izao fahazahoana ny statut d'église izao dia ny hoe tsy katona tsony mandraka izay ny FPVM. Ataovy tsapantsika ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika hoe mahazava-dehibe an'izany. Fa tsy mora ny ainana, tsy mora ny lalana ny lalovana ka manoloana an'izany dada dia misy fanomezana kely avy amin'ny fiangonana ny fitandremana ny foibe mba fahatserovana ho anao manokana amin'izao nahazoana ny statut d'église zao hitehaka mafy be tsika dia andao hitsangana daholo fiangonana rehetrarehetra, tehaka tsy mijanona mihitsy ho fakasitrahantsika ny dada, ataovy mafy be mitehaka. Ao anatin'izay nataontsika ny hira ny pasteur Jocelyn hoe dada dia rahantsika rehetra miretona izay hiry izay ho fakasitrahantsika ny dada ny aretany izay lalana mafy no lalovan'ny dada izay. Dada ny pasteur. Voninahitra ny ho anao ilay mipetraka